eo amin'ny mahakasika indray kosa ny vaovao eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana no santarina androany ara moa ny fampahafantarana ny forêt tropicale humide hetsika iray izay tafiditra ihany koa moa ao anaty ny fankalazana ny iray volan'ny siansa izay karakarainy ny FM Analakely izy ity fanadihadiana irahana amin'ny roa tsiraikotiny iray ny eo amin'ny sariny Stefana Razafy Manjimby. Manodidina ny 10 alina hatramin'ny 9 kilometatra tora-droa sisa ny ala eto Madagasikara na dia nisy izany paikady ny amin'ny fampitomboana 10 ny faritra voaaro eto an-toerana. Miasimba ary miaripaka tanteraka ny ala eto amintsika kanefa dia voamarin'ireo mpikaroka siantifika fa betsaka ny harena miafina ao anatin'ireny ala ireny ary tsy misy manana izany raha tsy ny eto Madagasikara ihany. Isika eto an-toerana ihany anefa no isan'ny antony voalohany mahatonga ny fahampotehana sy faharinganan'ireo harena misy any anaty ala any. Ambara momba ny forêt tropicale humide eto Madagasikara dia mazava ho azy fa ao anatin'ilay forêt tropicale humide zany dia misy aina maro be biodiversité moa filazantsika azy ka noho izay mihitsy izy ireo arena ao anatin'ilay forêt tropicale ireo dia tsy ananan'ny olona eran'izao tontolo izao fa itsika ihany misy azy inona nefa ny zava-misy efa manomboka ho potika ary tena potika mihitsy ny taloha misy an'ilay hoe tsisy aravan'ny alatsinanana tsy marina tsony zany zao efa mipotika ilay izy efa kely sisa ny tavela dia mila arovana malaky mihitsy zany le ala satria efa mitady potika nefa ao ny arena Madagasikara. Tsika tsy manana Tour Eiffel ohatry ny France, tsika tsy manana Statue de Liberté, tsy manana Mur de Chine izay mampirere an'ireo firenena fa ireo zavaboary ireo lémurien ohatra ireo nefa nanantsika antapitrisany taonany maro ireo no azo ampisehotsika ary rampirantiny ho hitan'ny touriste izay tonga mamangy antsika rehetra satria tsy hitany firenekafo ireo. Mazava ho azy fa ny antony mahapotika an'ilay ala dia satria misy le fiankinana be mimponina ny antony fahantrana amin'le ressource dia iny koa zany menace lozany tataongeza be mihitsy iny ary ao anatin'izy io mazava ho azy fa fantatsika tsara ary mahatonga vakivaky sady marara mamenatra ty resaka bois de rose ty tsy vahoaka mahantra ny manao an'izy io koa zany dia zavatra mahamenatra mihitsy anisan'le tsindry miatra an'le tontolo misy ny fitrandrahana ekena fa Madagasikara manan-karena tsy eo amin'ny resaka zavaboary ihany fa eo amin'ny resaka arena kibon'ny tany ihany koa ary le zavaboary le ala sy le arena kibon'ny tany no fanainginy eo dia reny koa zany antony anankiray fa ny olana eto amintsika dia zao trandrahana tsy ampiheverana le izy ary trandrahana tsy manaraka lalàna le olona fa dia mitrandratrandaka zay le hoe exploitation illicite. No santarina androany ny fanokafana ny fampiratiana mahakasika ireo tsara ho fantatra momba ny forêt tropicale humide eto Madagasikara izay nokarakarain'ny IFM Analakely. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny famelabelarana mahakasika ireo tsara ho fantatra amin'ny fitandrona ny tontolo iainana ka isan'ny nampandraisina anjara tamin'izany ireo tanora sy ny ankizy mbola mandalina ny fianarany. Nosafidiana manokana ireo tanora indray anjara amin'ny hetsika satria isan'ny taratry ny ho avy izy ireo ary anampy amin'ny fikajiana ny tontolo iainana.